mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika iray avindray hatratra ity alatsinainy fa voalohan'ny volana May ity ary manona ny fahasoavan'ny Tompo aminao izay manarak'izao fandaharan'izao tonga amin'ny lesona anio isika, lesona ho an'ny lehibe nefa mialoha ny hidirantsika amin'izany dia iray vavakisika ary aray tsara indrindra mbola fifaliana sy fahasambarana ho anay satria afaka miantso anao izay afaka mifandray mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao anio ka mety izy ianao anazava araka ny sitraponao izany ka ho tany lonaka tokoa ny fonay hanjakan'ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Lesona antsika androany dia manao hoe ny 710 andro sy ny andro farany. Ny 710 andro sy ny andro farany. Amaky isika ny Daniela toko 9, andiny 7:10, ny andiny 7:10, andiny 9:20. Vakina aminaran'i Jesosy. Ady anakeo amin'ilay nitsanganako izy ary noho tonga izy dia raiky tahotra aho ka nikarapoka ny ankohoka. Nefa izy tamiko, ako ao fantatrao zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Andiny 7:10 dia hoy izy, indro ampahafantariko anao zay ho tonga amin'ny fahatezerana farany fa ho amin'ny fotoana any amparany izany. Andiny 9:20 ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo nefa ahorony ny fahitana fa mbola ho andro maro izany. Fa mitanina mipetraka voalohany dia ny vanim-potoana manao ahoana no nanambaran'ilay anjely fa miatra ny fahitana leo amin'ny Daniela toko 9 sy ny 720 andro. Misy ireo milaza fa andro ara-bakiteny ny 720 andro. Inoan'izy ireo koa fa nitandroka kely izay voalaza amin'ny Daniela toko 9 dia manondro ilay mpitaritafika Antiochos Epiphanes izay niaina tamin'ny vanim-potoana 216 ka hatramin'ny 164 izany talohan'i Jesosy Kristy izay nanafika ny Jerosalema sy nandoto ny tempoly jiosy na dia tsy nifanaraka tamin'ny vanim-potoana nisy azy aza ny 720 andro izay izany fanazavana izany anefa dia mifanohitra amin'ny fanambarana mazava nataon'ilay anjely ny amin'ny hiaran'io fahitana io amin'ny andro farany. Azo antoka fa tsy niaina tamin'ny andro farany Antiochos. Amin'ny Daniela toko 9 no hanombohan'i Gabriel ny fanazavany faminaniana momba ny 720 andro. Nomeny anarana hoe Mediana sy Persiana ny lay ondrilahy. Ary ny Osila kosa dia naneho an'ny Grika. Na dia tsy nomena anarana tahaka an'ireo fahefana anankiroa teo aloha aza ilay manaraka izany hoe ilay tandroka kely dia mazava fa eo Roma izany. Aorianan'izay dia manome feim-potoana iray ara-politika sy ara-pivavahany Roma izay nanjerana ho amin'ny tany ny fahamarinana, ny nisalovanana ny fanompoana ataon'ny kristiany an-danitra, ny fanadiovana ny fitoerana masina, ny toe-javatra faratampony amin'io toko io ny valy tenin'Andriamanitra setriny, ny fiaikana nataon'ireo fahefana tany sy fahefana ara-pivavahana izay niezaka ny androbaka ny fahefana.
ampahany amin'ny vahaolana roson'Andriamanitra ho an'ny olon'ny vahotany zany. Vonona ny anazavan'ireo antsipirian'ny vanim-potoana ara-paminaniana avy amin'Andriamanitra Gabriela. Raha hitantsika zany ao amin'ny fiafaran'ny Daniela 5 mazava tsara fa tsy takatsy Daniela ny ampahany fahitana momba ny 720 andro. Efa nohazavaina ny ampahany teo aloha momba n'ilay osy lahy, momba n'ilay ondry lahy ary momba n'ilay tandroka kely, ary nitonona tamin'ny anarany mihitsy azy ireo fahefana anankiroa voalohany hitantsika zany. Izany azy tsy nohazavaina momba n'ilay fanadiovana amin'ny fitoerana masina. Ny anjely Gabriela izay niseho tao amin'ny Daniela 5 dia miseho ihany koa ao amin'ny Daniela 7 ankehitriny, ary milaza hoe tamin'ny atombohan'ny fivavakao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga nambara aminao satria malala indrindra ianao. Koa dia nio ny teny arahaoka ho fantatro ny fahitana. Hitantsika izao amin'ny Daniela 7:20. Fahitana inona ary zany? Dia izay indrindra no hitantsika raha-pitso ny momba ny fahitanan'io, ny fahitana momba n'ilay 720 andro, ilay any ampahany tamin'ny fahitana teo aloha zany, izay tsy mbola nohazavaina tamin'ny Daniela. Dia manasa anao andinika sy anatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Androany zany raha fihezina ny lesonantsika dia manambara amintsika aloha mazava ho azy ny fahadiso ilay fiheverana tany am-piandohana fa ara-baka teny ilay 720 andro, ary efa nanondro an'ilay mpitaritafika Antiochos Epifane ilay izy, zany efa lasa efa ela ary efa tamin'ny fotoana efa ela talohan'i Kristy. Hitantsika amin'izao fotoana dia faminaniana ilay 720 andro, ary ny ampahany io dia efa nolazaina ny menanara, ny mediana, ny persiana, ny grika, ny avy eo ny fehim-potoana ara-politika, ny fiara-pivavahana any Roma. Aorianan'izay dia hitantsika satria voalaza amin'ny Daniela 5 ilay izy. Izay indrindra no jerentsika raha-pitso, ka dia mety nanao tsany. Andinika sy anatra ny ten'Andriamanitra vakio ny Daniela 5 sy ny Daniela 5. Vavakisika misaotranao zay raha eo ny amin'ny izany lesona nomenao anay nio izany, misaotra manokatra ny sainay fa tena miaina amin'ny vanim-potoana amin'ny faran'izay. Ny anirinay dia tsy hoe tsapanay fotsiny ihany fa miaina amin'ny vanim-potoana ny farany izahay, fa izahay mihitsy koa no tokony ho vonona hijenanao eny amin'ny ranolanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.